ry havana malalo amin'ny tompo dia mbola ampitombona amintsika mandrakariva hatrany any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Melohany hitondrako ny fizarana ny tenin'Andriamanitra androany dia ametraka fanontaniana kely amintsika ako. Ny fiainantsika iainantsika amin'izao misy ny ratsy sy tsara, misy ny fotsy, misy ny mainty, misy ny mamy, misy ny mangidy. Saika ametraka fanontaniana amintsika hoe ny amin'ny lafiny tsara mety nahazo fisondrotana karama ianao, mety nahazo nahita asa ianao, nahazo fiara tsara tarehy, nahazo finday tsara tarehy, nahazo tokantrano, mety nitokananao mpiandry, mety niraisinao mpandraika io ianao. Ny soa marobe zany mety nahazo vilia, mety nahazo cocotte minute. Zany koa zavatra tsara malemy ny tongotromby sy ny filamangany amin'izay fotoan'izay. Anankiray indray ny lafiny anankiray amin'ny fiainana mety ifanohatra amin'izay, mety very asa ianao noho ny antony maro samihafa, mety nalana eo zao malaza be eto a Côte d'Ivoire ny fanalana amin'ny fanjerana trano dia apetraka amin'ny tompo ngereny fa mafy zany tsy manana trano zany. Mety misy namaky ohatra ny tranonao, mety marary ianao, misy ny olana mianjady ianao, misy sanandro sanandro ny fiainanao, kivokivy ianao. Aiza ny lalako ombany? Mety sanatry koa tsika olombelona ozy ny tompo hoe 70, 80, 70, 80 raha mahatra indrindra. Moavy zany mety tonga zany, mety misy efa nlaozan'ny fianakaviana ka Andriamanitra tompony hoe hiaro atsika ary hitahatsika amin'izany rehetrarehetra zany. Ny antony tantarako amin'ireo dia misy fanontaniana apetrako aminao ary hovaliantsika zany amin'ny fifaran'izao fampisaran'izao. Inona ny fiatsika ataonao manoloana an'ireo zavatra maro miatsaika amin'ny fiainanao ireo? Tsara sy ratsy. Izay ny fiainantsika eto ambonin'ity tany ity. Hovaliantsika dia mangalaka antsika zany hieritseritsy eny am-pitoerana eny hoe inona tokoa moa zany mety tonga ny zanantsika avy any ampitan-dranomasina mba hamangivangy ny raim-pianakaviana reny fianakaviana mba hapetraka tsika amin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany mba ho tonga soma tsara ny zanantsika. Inona ny fiatsika ao? Hovalianao zay amin'ny fifarany izao fampizarana zao fa andeha mbako manana ihany koa ny teninentin'ny ranabavy teo ny ao amin'ny Jaona 9:9 ny fandininy fahefatra amin'ny teloko hatramin'ny 7 moa ny vakina teo fa oraisika ny Jaona 9:9 ny andininy fahavalo amin'ny 30 hatramin'ny fahasivy amin'ny 30. Ovakina mianara amin'ny tompo zany fa tsy nidina avy any an-danitra aho mba hanao sitrapoko fa ny sitrapoko izay naniraka ary izao sitrapoko izay naniraka dia ny tsy hamelonako izy very izay rehetra nomeny aho fa antsanako indray amin'ny andro farany izy. Amen. Ity zany tenin' Jesosy io efa kaiky ny fetin'ny Pasika tamin'izany andro firavorana be zany tamin'ny Jiosy. Fotoana ihany koa izay anolorana an' Jesosy. Jesosy mantsy raha fantatritsika ny tantara dia natolotra ankeriny ho mpanjaka. Jesosy nefa mpanjaka. Dia raha nijery ny soramandry etsy ambonitsika dia ny niampitehany Jesosy ny ranomasiny Galili ary ny nampinanany lehilahy miisa 5,000. Olombelona petape zany ary ny Maria ny teto mihitsy hoe lehilahy misy 5,000. Mety misy ankizy ihany koa tao mety misy vehivavy fa ny lehilahy aloha tena nisongadina zany. Naninona ny nepita tany Jesosy ary naninona ny misy lehilahy niandry azy tao. Raha mihitantsika zany dia nanao fahagagana sy fahamantarana be Jesosy. Ny fotoana nandalovany tany dia eno zany le izy ho avy aty zany Jesosy zany. Dia maro no nieritseritra hoe mba hono zany Jesosy zany tohatra manasisana marary zany mampisangana amin'ny malemy zany manao fahagagana maro be andao mba hoany mba hijerijery andao mba hoany sao dia mahazo fahagagana any koa tsika mety azo arentsika na
mety ahazo vola, mety ahazo sakafo, mety hositsana ihany ko tsika fa dia ny tonga atao zany ireo mety misy koa efa nalala mety efa nahitan' Jesosy dia andeha majery indray aloha fa ho avy eo indray Jesosy. Rehefa tonga atao zany ny Jesosy sy ny mpianany dia vory tokoa ny lehilahy marobe. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany, atao ahoana ny hividianana sakafo amin'reto olona marobe reto lehilahy zany matanjaka zany ary ny lehilahy raha ny lôzikany sy ny zavatra fahitantsika mialatsiny amin'le hoe lôzika, raha ny zavatra misy dia miery misakafo be zany raha toloranao apeke maromaro fa lany ny roa-pahatelo io dia ny ankizy sy ny vehivavy ny mihinana any dia dia koa zany ozy Filipo namaly azy hoe misy denara 200 ozy izy ato ireo ve avitahinina akory sady na kely aza tsy ahafahana ho atolotra an'ireo. Dia nanantona ny mpianatra anankiray indray Jesosy Andrea dia ozy Andrea tamin'ny mpampianatra misy tovolahy ao manana trondro sy mofo io zany mofo anankidimy dia trondro dia amin'ny maha-olombelona zany kivikivy any Andrea mofo 5 sy azandrano roa ve dia avitahinina eto aty ozy izy Jesosy. Eo zany dia mpananao fitsapana sady ny mpianany izy satria tsy mahatoky ny herin'i Jesosy izy hoe afaka anao an'izany be izy amin'io fotoana io dia sady nanainaina ihany nentina hoe inona ny zavatra iseo apetrao ny olona apetrao re lehilahy reo mipetraka tokoa lehilahy ary dia niraisin'i Jesosy ny mofo sy ny trondro. Avy eo no fahanana ireo olona lehilahy 5 ireo, inona ho sika no seho nisy ambony folo sobika eritrea tsara hoe trondro 2 sy mofo 5 nisy ambom-bava folo sobika voky fomba fiteny hoe atrany atenda kely angamba raha izay no lazana azy voky ireo. Ary rehefa nahitan'izany izy dia niteny ireo hoe manana fahefana maro ity olona ity io rehetra vakivavy ity angamba ilay mpaminany izay nandrasana hatramin'izay niaika zany zareo hoe tena tsy olombelona tsotra ity fa manana ny heriny. Ny teny Jesosy ao ambanimbany eo raha hitantsika hoe dia hoy Jesosy tamylazaiko aminareo ny marina tokoa tsy Mosesy ny nanome anareo ny mofo avy any an-danitra fa ny raiko no manome anareo tena mofo avy any an-danitra fa ny raiko fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome ho an'izao tontolo izao. Voalaza Mosesy tete tsy Mosesy izy nanome mofo raha fantatritsika ny tantara kely iverenako ny tantaran'ny zanak'Israely anoizako an'ilay fizarana foy raha fantatsika tantara efa fantatsika izy io. Tonga Mosesy teo anatrehany Farao ny mpanjaka mangataka aminao any hamelanao ny zanak'Israely hivoaka ny Egypta. Ozy Farao hoe manao an'izany ry mpanolontsaina dia tsy mety inona koa izay olo io mitory foany Mosesy tamin'ny tehana izay tehana voatsodrano avy amin'ny Andriamanitra hoe io ary nivoaka amin'ny bibilava noany ny bibilavan'ny Farao. Ozy indray ny mpanolontsaina hoe manao mazia io ny teny Mosesy raha tsy avoakanao ny zanak'Israely dia ho sazian'Andriamanitra nareo. Inona tokoa tsy nanaiky Farao satria ny teny hoe olona daladala eo latsaka ny sazy avy any amin'Andriamanitra nandeha ny loza folo valala lalitra ny sahona nisy koa ny rano izay nivadika raha sy ny sisa sy ny sisa ke dia mbola nanao indray ny mpanolontsaina amin'ny Farao hoe olona mpanao mazia olona zavatra lôzika ny natiora io ny lalitra nge tonga rehefa tonga ireny latsaka ny
didy avy any amin'Andriamanitra nalefa ny tamin'ny Mosesy lama to retsaretsa ao Egypta mifaty daholo akotrany ireo izay manisitry mari-pamantarana fa ranjanak'ondry manafatra tamin'izay Farao sy ny mpanolotsaina anazy angely sy ny raharaha inona koa zay zany indrivitsy lataka ny ain'ny zanak'ilay Farao lamatoa teo vao taitsy andray mafy le Andriamanitra ivavahan'ireto olona reto fa tena lasa ny zanaka tsy ny mpanolotsaina tsonga afa eo fa mbola isy loza hafa nafahana dia mbola avy andray mpanolotsaina le mpanolotsaina koa matetika ndraindray mitarika any amin'ny zavatra ratsy ianao Farao manana ny miaramila matanjaka lehibe indrindra ato amin'ny tany aninona no alefanao reo namono ny zanakao reo fa enjeo nanenjika indray Farao sy ny miaramilany nisokafan'Andriamanitra ny ranomasina mena tafapita ny zanak'Israely lafy tao ny Farao sy ny miaramilany ny tena ho tongavana amin'io dia izao hoe tonga tao nahazo fahafahana ny zanak'Israely niveran'Andriamanitra izy nankalaza Andriamanitra misaotra anao miveranao fa voavony izay nandeha fotoana nanomboka nandeha fimenomenoana to lanandro fotsiny antsika tahak'izay ihany tany Israely fa anka misy ny mamy misy ny vary misy ny laoka misy ny trondro ny rehetrarehetra misy ny trano misy rano eto sika to tsisy ninina mijaly tsy maintsy mandalo ny fitsapana tsy maintsy monina teo re lasa misesy nakany atendrombohatra dia izay nefa rahany lasa nanana fiaretana tsy ny zanak'Israely fa nanao ino izy afantatsika nanao ombikely volamena ivavahana loza alan'Andriamanitra amin'ny masirasira ny fangaro amin'ny teniny sy amin'ny fiainan'Andriamanitra tonga Mosesy dia niaraka amin'ny didi folo tezitra izy hoe andray fa tena hoana loatra fa inona ny anton'izany rehetrarehetra zany dia iverina amin'izay ary hoe inona ny lesona azo tsoahana amin'izany amin'izao fiainantsika izao ry avako malala amin'ny tompo maro ny zavatra miatra amintsika indrindra isika kristianina hoe miaraka amin'i Jesosy hoe miaraka aminao lay zay Jesosy dia mbola mahita fijaliana mahita aretina mafy misy mamaka ny trano izay voalaza tery ambony tery voery ny asa marary tsy mahita lalakombana intsony ndraindray lasa ohatra ny zanak'Israely isika mino manaiky satria efa nomen'Andriamanitra ny sobe dabe dia misy fitsapana ny zanak'Andriamanitra dia mandalo fitsapana dia rehefa mandalo ny fitsapana rehetrarehetra dia pokivy indray aloha mijery solution hafa aloha mijery lalana hafa fa ela loatra izany tompo izany marina fa kristianina ihany aby fa aleoko mitady eo le fomba fitenenana hoe plan A sy plan B lasa plan B zany zao Andriamanitra fa plan A indray mitady plan hafa indray dia teraka le akivina lasa zanak'Israely mandeha mitady zavatra hafa satria ela loatra ianao tompo ela mila koa nge any anatintsika any hoe ho tonga amin'izay tsika rehefa avy eo rehefa ela loatra ny tompo dia kifikivy ny zanak'Andriamanitra fa roa ndraindray koa misy ohatran'ilay lehilahy dimy arivo teo le ao anatiny mihitsy misy karazany roa io le ao anatiny mihitsy dia lay mijerijery misy le olona curie zany par curiosité amin'le mba hijerijery fa ohatran'ny mahafinaritra zany Jesosy zany io sao dia mba ame mofo any zany Jesosy zany dia rehefa tonga mijerijery teo dia nandramako zany ahoana ny nandramako amin'izany mivavaka ohatra mivavaka ihany ny olona dia mba tonga ako fa mila nylesona tsoahana amin'izany hoe mila ny anaty fonao ny mofo avy any an-danitra lay avy any amin'Andriamanitra dia teny
ny tenin'Andriamanitra. Mila raisinao, mila hoaninao io tenin'Andriamanitra io. Le olona efa nandraiky io nijerijery tamin'le 7 teo dia nanamafy hoe tena marina ity Jesosy ity, mafy ity Jesosy ivavahantsika ity. Teny fampanantenana Jesosy daholo zany a, teny fampanantenana daholo fa teny Jesosy. Mbola tsy voatomboka amin'ny hazo fijaliana izy tamin'izy andresaka tamin'io, fa andro vitsivitsy tao aorianan'io Jesosy nitomboana tamin'ny havijaliana. Teny fampanantenana nataon'i Jesosy daholo zany. Dia tonga raha hoe amin'ny famaranana azy hoe ento isika ry antoko-pihiry. Voalaza teo amin'ny teny voasoratra androany fa tsy nidina avy any an-danitra ozy izy hanao sitrapony ndraiky. Fa ny sitrapony naniraka. Inona le sitrapony naniraka? Nametraka ny didimpon'Andriamanitra hoe reto ny tsy azonareo atao, reto ny azonareo atao. Raha mifankatinareo, raha tsy mamolin'olonareo, raha tsy mijanganjanganareo, ndikan'izany hoe raha manaja ny didiko nareo dia omeko anareo, izay angatahanareo. Ndreo ary nareo miaraka amin'ny fanamiana tsara mitera sy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Dia misy manantena izahay fa izay le fitapon'Andriamanitra izay ndo hipetraka mandrakariva ao aminareo. Isika izay manatrika eto ihany koa dia tsy zava-poana natovantsika teto androany fa tena hoe fotoana anankiray nomeny ny tompo. Androany zany vao nisy an'ilay fitoriana teny amin'ny hira sy famizarana sahala amin'izao dia hoe androany tena hoe tena alay banjina an'ilay sitrapon'Andriamanitra izay voalaza eo dia tsy misy aneo ankiso very izay rehetra meny fa atsangako indray amin'ny andro farany. Hitantsika amin'izany loha hevitra tamin'ity volana ity dia miaro ny olony tompo. Izay le izy jereo ny zanak'Israely ny fiarovana nivoaka tany Egypta, nalefa ny loza rehetrarehetra, natsanga ny ranomasina. Nefa rehefa avy eo inona ny nataony? Iengane tsy isika zao no anao an'izany amin'ny tompo hoe nahasoa zay ohatrany metimety dia andeha madinidiniko kely aloha ny fiderana sy ny fankalazana an'Andriamanitra. Dia tsy anisan'ilay tongavandroso sika fa kosa hoe Andriamanitra dia mijery atsika mandrakariva. Ary malahelo izy raha mankany amin'ny fahaverezana anankiray amintsika. Dia andrano ka zaho amin'ny fiainanao fa tsara ny tompo. Dia amaly an'ilay fanontaniana amin'izay hoe inona raha ozy ianao ny ataontsika rehefa hatrizay fifaliana sanatria mafy amin'ny fiainan'izay. Misy manakaro tenena hoe fa dia zao niady izao hoe iteranao mandrakariva tompo, mihetsika nitera ianao, manaiky anao ary anajanao anaraka aminao mandrapatonga ny andro farany. Mihetsika nitera, mihetsika ny laja, mihetsika ny voninahitra. Fa ny raha ataon'ny antoko-pihira zao ho fankatrahana an'Andriamanitra, ho fankatrahana an'i Jesosy mihetsika nitera. Amen.